ho fitsonjovana ny fambolena ho avy sy fiomanana amin'ny fiavian'ny orana manaraka dia zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka aminy toy ny PAM fandarana sa maneran-tany ho amin'ny sakafo ny manampy ireo tantsaha-mpamboly lakan-drano fanarina rano mirefy 4 kilometatra sy 100 miainga eto ampefilo ankeny eny sy ny manodidina ato amin'ny lemaka Ambohimanarina Antananarivo fahenina no vita fanadiovana tamin'ny fanalana ny tsikafona ponina misa 50 avy amin'ny fokotany manodidina no nanatanteraka ny asa nosandraina vola R1,000 isan'andro nandritra ny ray volana tanjona dia ny fahavitan-tenara-tsakafo izay no ilay velorano fahasivy napetraky ny filoham-pirenena fatatsika fa toerana tena mamoka bariny eto ary izay diraina fanarian-drano 5 kilometatra ratrak'izay dia velaran-tany any amin'ny 2,000 hektara mivoakasika hitantsika amin'izany raha 2,000 hektara zany no ampitombotsika amin'ny 4 taona isaky ny herintaona dia efa 4,000 taona zany no tsy ampy hoentina ny isam-pianakaviana mivelona ary sady sakafo no amidy ka hitantsika tamin'ny cyclone teo ny nahatonga an'izao fiaraha-miasa amin'ny programme alimentaire mondial fanalana ireo tsikafona ny sakana ny rano tsy ikorina nahatonga tsy vitany hoe tondra-drano ihany fa fahasimbany vokatra dia ny tena natao teto zany mijery fotony ny vokatra ilay ezaka natao raha tamin'ny andron'ny fotoana cyclone ireny nahita ny olana tety fotony dia nanaovana an'izao asa tana maro izay efa ezahana aparika ny karazana ny fomba fiasa asa tana maro toy izao mba amahana ny olana tantsika teo zao fa sady mba nahazo vola hoentiny mivelona ny ireo izay nanao ny asa teto fatatsika fa tsy eto ihany fa zay ireo faritra zay voadonan'ny cyclone tamin'ireny ka simba ny voly dia tsy maintsy jereny fanjakana ny hanomezana masom-boly an'ireo tantsaha mba ahafahany miatsika ny tao-pamokarana manaraka ty fitondram-panjakana ity dia mijery ary mbola hijery ny tantsaha amin'izay olana mahazo azy anisany miteraka fidiram-bola fanampiny ho an'ireo mponina ny fisian'izao etsika izao zava-dehibe ho anay io satria afaka mamboly ara-dalàna zay satria horitra aloha ny rano satria ny calendrier cultural ay dia efa mipetrapetraka vao manomboka ny taona dia efa mametraka an'izany zay eto amin'ny fédération maerina mivoatra ary miditra 15 juillet ny rano anefa tsy ritra akory dia efa hiditra sady ny calendrier dia izay no nampatonga anay nangataka tamin'ny monsieur le ministre amin'ny fanalana ny tsikafony dity izy ankehitriny matoky simenitra hoe fa hiakatra ny tahan'ny fambolem-bary amin'ity satria raha teo dia taloha dia efa nahazo 5 tonnes par hectare zay ary nandritry ny taona 2-3 teo zay tsy nahazo afa-tsy 3 tonnes par hectare ankehitriny voadio ny canal matoky simenitra zay dia ahatratrany amin'ny 1 tonnes 7 tonnes indray ara ny vary hiakatra eto amin'ireo Antananarivo tompoko fantatra fa hiparitaka manerana ny nosy izao etsika fanampiana ny tantsaha-mpamboly izao